eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany amin'ny taona 2010 sy 2010 dia hiatrika ny fifidianana izay ho filoham-pirenena isika eto Madagasikara. Efa maro ihany ireo kandida fantatra fa andray anjara amin'izany tahaka ny filoha amin'izao fotoana izao dia ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Efa ao anatin'ny fanomanana izay ny fifidianana izany ihany koa ny vondrona politika mapara. Fanadiadina. Tato anatin'ny volana maromaro dia miantsehatra ary manamafy fitetezam-paritra ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2010. Vao tsy ela ohatra dia samy tany antsiranana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ny filohan'ny Antokotimo Ravalomanana Marc. Mbola mangina tanteraka kosa ny mpitarika ny vondrona politika mapara Andry Rajoelina. Nangina ary tsy nanao fanehoan-kevitra politika ny tenany. Président Rajoelina efa niteny izy ny tamin'ny lerahana ny fampiaravana tratry ny taona ny vondrona mapara TGV dia niteny mihitsy izy tamin'izay hoe ao ny andro anginana ary ao ny andro hitenenana fa raha nisafidy izy amin'izao fotoana izao aloha hoe mbola tsy tonga ny andro hitenenana fa ho avy ny andro hitenenany ary anisan'ny fanomanana koa ny fahanginana ny asa ao anatin'ny fahanginana. Mangina izy tsy miteny fa ny asany tsy mangina. Raha ny fanazavana vonina ny hiatrika fifidianana amin'ny 2010 sy 2010 ny mapara ary miasa ho an'ny fiatrehana izany.